De fahamirapinareo rehetra indray tonga somatsara eto amin'ny chaîne androany. De androany zany vidéo androany de iresako aminareo ireo zavatra izay tsy hovidiko intsony na koa hoe zavatra izay nanenenako ny fitanana anazy. De raha ohatra ka liana zany nareo de ndao avy hatrany ary. De ny anombohako anazy de ny produit angamba ty produit ty satria ito rery no produit tsy resaka maquillage fa produit soin zany hoe produit beauté ihany izy fa fetina mandro. De ty zany Nivea Sparkle Moisturizing Body Wash ny anarany. So ty ohatro zany ny pose-poseny de ny mahafinaritra ana indrindra amin'ity de le izy misy pompe zany hoe tsy voatery sokafanao de potserinao amin'ny tanana de ahosotro amin'ny vatana fa misy an'ity pompe ty zany le izy de afaka tonga de eto fotsiny ianao maka produit. Mbola misy ambony kely eto fa tsy tiako ampiasaina tsony fa efa mampiasa gel douche hafa zany zao. Ny antony hivitanako an'ity de satria le brand Nivea raha ohatra ianao ka vanidago tsy voatery moa zany fa za zany lehibe tamin'ny Nivea foana no ampiasain'andry mamanay aminahy indrindrindrindra fa rehefa ririnina ny andro mangatsiatsiaka iny de Nivea no ampiasaina amin'ny tarehy sy ny tanana mba hampamandimandina ny tarehy. De tiako tokoa Nivea satria bon mémoire d'enfance zany fahatsiarovana hatramin'ny mbola kely zany le izy de mahafinaritra be anahy mampiasa anazy. De zay zany no nahatonga anahako nividy an'ity mba hoe Nivea tsara le marika bla 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 fa somary tsy de afa-po loatra zany tamin'ity. Nefa betsaka ny gel douche na ny savony ranon-tsavony zay nampiasaiko isaky ny mandro zany fa ity zany tsy de tena mandroatra izy fa tsy ahoana ry resako anazy maivana loatra zany le izy tsy de tena matevina tsara hoe eninao tsara hoe zay rehefa miasa le savony fa ohatrany ranondranony de tsy de tena tsara loatra. De misy hoe diamond powder ao am'le izy tsy sura hoe misy poudre de diamant koa ny ao anatiny ao zay aloha de tena tsy sura hoe misy fa mais bon resaka tsy haiko resaka commercial angamba izy no tena tiany avoaka am'izay. De zay zany indray de hiditra am'izay tsika miresaka bon maquillage zany resako anareo eto mialatsiny fa efa sepotsepotra ato fa tsy de afaka miteny elaela tsony de mialako tsiny koa ny tendako fa tsy le resaka grossesse tena mampimebe indrindray fa mamisy symptôme hafa mihitsy le izy de misy partie ny vatanao lasa mainty hafahafa zany fa angamanareo rehetra zay efa nananjanaka de mahafantatra ny zavatra tiako lazaina. Mais bon entre parenthèse kely iny fa eto am'izay zany tsika de resaka produit marque hafa indray de ELF no resako. De nareo rehetra zay efa nanaraka anahy hatramin'izay indrindrindrindra fa ny vidéoko tamin'ny teny anglisy de mahafantatra fa za tena tia ny marque ELF satria le izy sady mora no efficace zany hoe sady mora le izy no miasa manao zay tokony ho ataony. De indrisy nefany fa ty waterproof eyeliner pen ty tena tsy niasa tamiko. Za zany efa ela no manao recherche na resaka liquide eyeliner sy afaka ampiasaiko amin'ny masoko sady mora no azo ampiasaina mora ampiasaina zany no mora vidy. De nandramako le ELF fa de indrisy fa tsy niasa le izy hinany antony lazaiko hoe tsy nety mora maina kely le izy manositra anankiray eto amin'ny njoro-masona fotsiny ianao de tonga de maina le izy de rehefa ataonao ohatr'izao le izy de mivoaka daholo indray le liquide
mivoaka eny rehetrarehetra eny zany hoe raha ohatra ka atao trano ianao dia feno liquid eyeliner ny tsy haiko ny toerana izay anaovanao maquillage. Tena hoe tsy nety tamiko ilay izy nefa dia nividy anankitelo vidy mainty dia nividy maitso dia nividy ash zany hoe somary briky loko briky. Reo zany ny couleur vidiko dia tena indrisy fa dia tena tsy nety ilay izy. Dia ny lohan'ilay izy koa ohatrany hoe pointu, tokony ho pointu zany ilay izy fa tsy mijanona amin'ny pointu iny, tsy mijanona amin'ilay maranitra ilay izy fa lasa ohatrany tsy haiko hoe tena tsy nety ilay izy, lasa ohatrany mihetsiketsika tsy haiko zany. Dia hita mihitsy hoe mora nanaovanjareo anazy dia mora vidy dia somary diso fanantenana ve somary diso fanantenana kely zany tamin'ity. Ny produit manaraka izay resako aminareo dia resaka eyeliner ihany fa ilay izy avy any amin'ny Rimmel London dia ty Rimmel London ty zany dia couleur 001 black nalaiko dia izy ty tokony waterproof eyeliner hono waterproof ny tokony ho izy dia ina ny texture tsy gel angamba izy ty fa régulier fa waterproof. Dia rehefa manoratra ilay izy tsy maninona, mita tsara eo fa zavatra tena mora mitakosina dia mora mitakosina, mora raha ohatra izao anaovanao eto ambanimasonao eto ilay izy dia tena angamba ny 30 minutes dia tonga dia miraraka amin'ny masonao, tena tsy fanao amin'ny ambanimaso indrindra. Ilay izy aloha dia mora no vitanako anazy, tsy mora noho ilay ELF fa mora raha ohatra ka oharina amin'ny produit hafa fa indrisy tena tsy vidy an'ity intsony. Tamin'izaho vidy anazy vidy anankiroa zaho hoe atao backup dia tsy nampiasaiko intsony ilay izy rehefa nahazo eyeliner vaovao satria tena tsy nety ilay izy. Ilay izy koa ilay texture ny tsy crayon fa ohatrany hoe ataontsika hoe crème, somary crème ilay izy fa tsy gel koa fa ohatrany crème. Raha ohatra zany ianao ka ohatra hoe tena mety amin'ity zany nampiasainao anazy ilay eto ambony maso eto dia takotakosenana kely raha ohatra hoe manao effet smoky ianao fa mampiasa eyeliner dia izay no mety amin'ity fa ankoatr'izay dia indrisy fa dia tsy nety. Izay zany resaka eyeliner resaka mbola resaka maso ihany angamba no resantsika. Resaka maso daholo moa zany reto zany dia ny reto metallic reto metallic mousse eyeshadow izay no anarany, avy amin'ny H&M ilay izy. Dia tsy dia tena hoe ratsy ilay izy efa nampiasaiko ty taloha dia efa mety tsara. Ohatrany hoe base zany no tena mety amin'ity, atao base na maquillage, base na fard à paupières na lokony maso zany, lokony hodi-maso, fa tsy mety izy raha ohatra ka hoe anaovanao mety afaka anaovanao manokana izy fa tsy dia tsara. $1 ihany no vitanako anazy dia tsy dia lafo zany dia tsy maninona fa tsy hovidiko intsony ilay izy satria tsy ampiasaiko akory ilay izy. Saika ho ampiasaiko hoe anaovako tutoriel ho anareo fa ohatrany tsy mahafa-po tsy tena hoe wow, tsisy an'izay effet wow zay ilay izy fa ohatrany hoe tsy haiko ny ilazana anazy. Dia raha ilay lokony aloha dia tena mahery vaky dia mahery vaky mivoaka tsara mihitsy ilay lokony fa tsy afaka tsy vidinao ilay izy, tsy voatery vidinao, tsy voatery amin'ny collection ny maquillagenao. Izay angamba ny afaka ilazako anazy. Mieritreritra mety tsy hariko ihany ity fa mety mbola hanao tutoriel amin'ity mitako eo ihany fa tsy voatery hovidinao zany ilay izy raha tena marina, sady le effet ohatrany gloss, ohatrany hoe le application sy ohatra izany tena ohatrany hoe gloss nefa ilay izy eyeshadow.
dia ny farany indrindra dia resaka crayon pour les yeux ozy izy ny fiantsoany anazy avy amin'ny Yvonne izy ity dia vanille na vanilla no anarany dia ity indray zany afaka tokony ho azonao anaovana manokana izy ity big color extract tokony azonao anaovana manokana izy ity na ataonao base ny fara-paupière ny lokon'ny odi-maso zany fa efa ela dia ela nananako an'ity fa dia zara raha ampiasaiko ity zavatra ity tena nanenenako vitanako anazy ary tsy hovidiko intsony mazava ho azy tsy haiko hoe ohatrany hoe indrindrindrindra fa zao mety hoe le izy efa ela efa antitra be le izy efa ela be novidiko angamba dia hoe somary ana reny ilazako zany somary tsy dia tena miasa tsara ntsony le izy fa ohatrany petraka ao maso le izy dia ohatrany na dia izahanao takosenina raha dia tsy smooth tsy ana reny ilazako zany tsy mora ampiasana zany fa laha ohatrany misy vaingam-baingana sy ohatr'izany dia tena tsy hovidiko intsony aloha le izy ohatrany hoe tsy ohatra mitovy amin'le H&M teo ihany hoe tsy voatery hovidinao tsy voatery anananao le izy afaka mipasenao fa tsy voatery hovidinao le izy ny eritreretriko nanaovana anazy zany hoe atao base na hoe zavatra anaovako isan'andro fa fotsy loatra le izy raha ohatra ka anaovako isan'andro dia base koa le izy tsy mety fa le izy le satria le izy ohatra misy solide ohatr'izao dia raha ataonao base iny dia zavatra rehetra izay apetraka ao eo lasa manaraka an'le texture an'le izy lasa vaingambaingana sy tena ratsy tena tsy mety dia tsy hovidiko intsony zany reo produit reo vitsivitsy ihany produit ampiasaiko androany ameny resahako androany fa aleo vitsivitsy ohatr'izay mihitsy satria ohatrany lany vola fotsiny ianao raha ohatra ka produit be dia be noresahanao dia tsy misy miasa aminao daholo izy rehetrarehetra sa ahoana dia lazaonareo ohatra ka efa nisy nampiasa an'ireo produit ireo nareo ka hoe nety taminareo fa amiko manokana aloha zany dia tsy nety le izy dia tao ahoana moa zany zay angamba aloha sareo ny androany dia sarako be dia be nareo nanaraka hatramin'ny farany dia raha ohatra ka mbola misy vidéo tianareo hita aza misalasala mametraka anazy amin'ny commentaire ao ambany ao dia ihany koa anomboka anao tutoriel indray koa tsy hoatsy fa angambany amin'izay tutoriel zay ny anaovako ny filazana manaraka fa zay indray rehetra fa dia veloma daholo dia manaraka indray nafinaritra anao le vidéo teo aza misalasala manome pouce en l'air dia aza misalasala koa mizarazara an'le vidéo aminaminao rehetrarehetra dia amin'izay koa izy afaka mahita dia raha ohatra ka mbola tsy nisy abonné anao na nis'inscrire dia manasa anao isabonné satria maimaimpona le izy dia misy vidéo vaovao amin'ny teny malagasy isaky ny zoma ariva dia manasa anao hiverina indray zany amin'ny zoma heriny dia raha hijery ny vidéo teo aloha ianao dia jereo eto